manolotra ny arahaba tompoko taorian'ny fandalovana rindrindrana siasy tao atsimin'ny Madagasikara tao dia iverina ny varatraza malefaka indray no hamaritra ny toetry ny androntsika amin'ity herinandro ity. Raha ny foronana makany amin'ny herinandro ary dia tombanana anorana mahalana ny any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy miainga avy any Sava hatrany fitovinany mety hitatra hatrany atsimo atsinanana mihitsy ary zay indraindray. Mifaritra hafa kosa dia miamaina ny andro amin'ny akapobeny fa amin'ny alahady any hoany no iverina tsikelikely ny orana tandrifindraona mety arankotroka indraindray amin'ny akamarony ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Raha makasika ny maripana indray dia afana aloha isika amin'ity herinandro ity mety ananika hatramin'ny 8 na 7 degré mihitsy aza amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefanosy iny, zany hoe any Analalava, Antsohihy, Mampikomy, Port Berger, Maheva tanàna ary ny atitany ny faritra Menabe, zany hoe any Miandrovazo, Malaimbandy ary ny distrika Manja. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny Antsipiriany dia mety olalovan-drahona amin'ny voamaraina ny any amin'ny faritra Analanjorofo, Antala ary Sambava. Isava mentalana ihany moa zay rehefa misandratrandro. Ny faritra hafa kosa dia andrahona vitsy na iban-toerana kokoa ingaby masoandro amin'ny akapobeny. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any amin'iny tendrony avaratry ny nosy iny, zany hoe any Antsiranana voalohany sy faharoa miazo amin'ny faritra Sava ary Analanjorofo. Mifaritra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro no iverina andrahona tsikelikely ny any amin'ny faritra Melaka sy amin'ny Menabe mety arahana orana tandrifin-drahona arankotroka ary zay indraindray any amin'iny faritra atsimo andrefa ny Madagasikara iny. Raha mivinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré zao any afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fatafakatra 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka. Mivinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray ary araka nefa natsidika teny am-piandohana dia mivaratra azy namaritra ny toetry ny androntsika. Vokatra izay indrindra dia iverina tsikelikely eo ny orana mahalana aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana mety hitatra hatrany Avatovavy sy Fitovinany. Andrahona mety isy any Nerjika isina erikerika manify indraindray any amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Ny ilany atsinanany ny atitany sy ny faritra avaratra andrefana kosa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Ny faritra hafa omaina ny andro amin'ny akapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Mivinany maripana ny alarobia izay tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa afana trano manerana amin'ny Madagasikara manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany. Morotsiraka atsinanana kosa saika eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ary eo amin'ny 40 hatramin'ny 70 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Ny any amin'ny faritra Maheva tanàna moa tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 70 degré eo foana na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinany toetry ny andro ny alakamisy ary namaranantsika sahady dia hitoetrany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, ny ilany atsinanan'ny atitany ary miazo amin'iny faritra Sofia sy Diana iny. Ny faritra hafa kosa dia andrahona vitsy na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny maripana indray dia eo amin'ny 13 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 40 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Ananika hatramin'ny 30 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any Mampikony, Port Berger ary Maheva tanàna. Dia izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.